Raha iresaka ny tontolon'ny fizahan-tany indray kosa raha isika anisan'ny firenena manana ny hoaviny moa i Madagasikara eo amin'izay setry ny fizahan-tany izay ary indrindra ny resaka fandraisam-bahiny na ny antsoina hoe hôtellerie noho izay indrindra raha mahatonga ny toeram-pampianarana Vatel anokatra ny Masivony eto Madagasikara. Fanadihadiana ary. Firenena manana ny hoaviny mamirapiratra eo amin'ny sehatra fizahan-tany Madagasikara. Efa mivonona indray anjara amin'ny fampandrosoana ity sehatra ity ireo orinasa lehibe vahiny manana traika efa amin'izany. Raha ny fanambaran'Andriamatoa Valery Ramakavelo, tale jeneralin'ny Vatel Madagasikara, dia miankina amin'ny fandrindrana maromaro no ahafahan'ny Madagasikara mampiroborobo ny sehatry ny fizahan-tany. Sehatra tourisme ny mila volonté politique betsaka satria ny tontolo iainana mihitsy mila infrastructure, mila transport, mila fanjakana stable ary mila professionnel mahay. Recontinue rehefa réunir ireo efa condition efatra dia tena Madagasikara no lasa numéro 1 dans le monde mihitsy satria tena tsara be ny nature eto amintsika ary be da be ny olona miteny izao. Tsika tafiditra le araka ny teneniko matetika amin'ny aina aman-jery hoe Madagasikara manana position géopolitique stratégique mondiale amintsika ato amin'ny océan Indien. Zany hoe efa manana toerana ara-voajanahary tsika fa mila mandray andraikitra ny tsirairay, mila mba sérieux amin'izay ny tsirairay, mila manao ny marina ny tsirairay dia rehefa misy mameno exemple tsara dia mino fa anaraka manao ny exemple tsara daholo. Momba izay sehatra izay hatrany dia anokatra ivitoerana fampianarana manomboka ny volana septambra ho avy izao ny Vatel izay mamoaka mpianatra manana mari-pahaizana ambony ary miasa any amin'ireny hôtely lehibe maneran-tany ireny. Nanatateraka famelabelara-kevitra teny amin'ny apart hôtel Ambatoroka fampahafantarana ity fianarana manokana momba ny fizahan-tany ity ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Vatel. Izy hofanina manokana mba hiasa amin'ny hôtel de luxe international ary mifahatelo dia ankizy tafiditra ao anatina ohatrany hoe mitondra anarana malaza satria Vatel efa 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie ary efa misy amina firenena telopolo amin'ny eran'izao tontolo izao izay destination touristique ohatrany hoe matanjaka rehetra misy école Vatel daholo. Dia izay fahafantaran'ny industrie hôtelière ny Vatel izay zany mahatonga ny hoe mpianatry ny Vatel efa manana ohatrany hoe fantatry ny olona amin'ny fomba fitantanana amina hôtel de marque zany sy hôtel aux normes internationales. Dia izay zavatra izay no tianay ampahafantarina ny olona eto Madagasikara satria isokatra manomboka amin'ny septambra zao zany Vatel Madagasikara dia manofana zany zay tsy mila makany ivelany intsony ny ankizy satria mitovy mihitsy amin'ny diplôma azon'ny ankizy amin'ny Vatel ekatany ny diplôma azo eto. Marihana fa anisan'ny fanamby napetraky ny Floera Jonarmampianina fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany izay fanao mafisy ny tamin'ny fitsidihany tamin'ny tanàna Nosy Be ny volana febroary lasa teo.